mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika ry avako tratry ny krismasy ny taona 2024 raha balainao soavina ny tompo ombanao. Raha banao tratry ny krismasy ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo, ny fifalian'ny tompo ho amin'ny isan'andronao. Dia mirary koa fiadanan'ny posy fahombiazanao anao ary fifaliana io ampiandrasana ny taona vaovao. Ny tompo ny ampahery anao landava ary hivimbina anao ambany tanam-pahasoavany. Ny mofinaina izay voalahatra oantsika ry avaka ity zoma fa 4 ny volana desambra ity dia ny boky ny Isaia mpaminany. Isaia 1:20. Isaia 1:20 andininy 10 ka hatramin'ny andininy 9:20. Isaia 1:20 andininy 10 ka hatramin'ny 9:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro zany ny solofon'i Jesy izay hitsangana ho fanevany firenena dia izy no tadiavin'ny jentilisa ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Ary amin'izany andro zany ny tompo dia mbola hanindritra ny tanany fanondrony hanavitra ny olona izay mbola sisa avy any Asiria sy Egipta sy Patrosa sy Etiopia sy Elama sy Sinara sy Hamata ary ny avy any amin'ny moron-dranomasina dia hanangana faneva ho an'ny jentilisa izy ka hamory ny Israely izay voaroka sy hanangona ny Joda izay voaely avy any amin'ny vazantany 4 ary hitsahatra ny fialonan'ny Efraima ary ho fongorana ny fandrafinan'ny Joda. Efraima tsy alina ny Joda ary Joda tsy handrafin'ny Efraima fa hibaokany amin'ny Filistina any andrefana ireo sy hiara-mamabo ny zanaky ny Atsinana amin'ny Edoma sy Moaba no anjirany tanany ary ny taranaka Amona anoasy. Ary Jehova handritra ny sakeli-dranomasin'ny Egiptiana ary hanindritra ny tanany amin'ny ony ka hamely azy amin'ny rivony mahamay ka hampisaraka azy hisampana fito ary ahatafita ny olona tsy miaraka. Ary hisy lalana voavoatra alehan'ny olon'ny sisa izay sisa avy any Asiria dia toy ny ho an'ny Israely tamin'ny andron'ny akarany avy tany amin'ny tany Egipta. Ray masino manana masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy 10 ary amin'izany andro zany ny solofon'i Jesy izay hitsangana ho fanevany firenena dia izy no tadiavin'ny jentilisa ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Rehefa faminaniana ny amin'ny iavian'i Jesosy izay avy amin'ny taranaka Jesy ity mofinaina ho antsika ity. Jesosy eto ilay tondrona ho solofon'i Jesy. Jesosy eto ilay ho tondrona ho fanevany firenena. Jesosy eto ilay tondrona hoe ho tadiavin'ny jentilisa ary hipetraka eo amin'ny voninahitra. Mazava ho azy fa aty amin'ny testamenta vaovao no fahatanterahany zany faminaniana nampitondrainany Isaia mpaminany zany. Raha miteny eto Isaia manao hoe hitsangana ho fanevany firenena ilay solofon'i Jesy dia aseho miary azy zany fa ny asan'i Jesosy, ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy dia ho tazany rehetra, ho reharehany rehetra, ho faneva. Raha miteny hoe faneva dia milaza zavatra hita, milaza zavatra miavaka, milaza zavatra mampiavaka ary milaza ataontsika koa hoe firehariana sy fifaliana. Jesosy eto dia ho faneva, milaza fandresena. Ary dia raha mamaky ity andrin-tsotra masina ity amin'ny alalan'ny krismasy isika dia atakatra fa inona moa zany no endrik'ilay mahafanevany Jesosy amin'ny andron'ny krismasy. Raha faneva rehefa naseho ny faminan'ny Isaia mpaminany fa ho fanevo Jesosy.
Inona ny endrika ny sehoany zany eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny krismasy, eo amin'ny fiainana zao tontolo zao. Amin'izany amin'ity Isaia ihany isika de zao voalohany indrindra dia amin'ny andininy 17 dia Jesosy faneva ny firenena ka anafoana ny fifandrafiana, anafoana ny fifampialonana, ho fongorana ny fandrafiana ny Joda ary ho foanana ny fialonany Efraima any Joda. Ny tsy tokony alona dia teo amin'ny fokony teo amin'ny Israely zany de nisy foko 12 fa ny lehibe indrindra tamin'ireo dia ny fokony Efraima sy ny fokony Joda. Ny fokony Efraima zay misy any Josefa ary dia tagnanaka Josefa natsoina hoe Efraima ary mandrakariva teo amin'ny tantara de ny fandrafy tokoa izy ireo, tsy ny fankahazo izy ireo ny Joda sy Efraima ary zay moa nahatonga ny fisarahany raha teo amin'ny fanjakana avaratra sy fanjakana atsimo nisy any Joda, ny fanjakany avaratra nisy any Efraima. De amin'ity faminaniana Isaia mpaminany ity dia ny tena Isaia mpaminany zany manao hoe rehefa hipoitra le solofon'i Jese de zao ho fampiavanana izy, hanafoana ny fialonana izy, hanafoana ny fifandrefesana eo ny fifampirafesana na ny fifandrafesana eo amin'ny fireneny Israely na koa eo amin'ny fianakaviam-beny mpino na koa aza eo amin'izao tontolo zao, foana ny fifandrafesana, foana ny fifampialonana. Satria nahoana? Satria hipoitra lay solofon'i Jese. Paoly de efa naminanana io teny io any amin'ny Efesianina manao hoe fa teo amin'ny tenany no nandravany ny hefitry ny fisarahana, teo amin'ny hazo fijaliana no nandravany ny tompo ny fisarahana ka ny tenany no nampiraisany ny fivakisana rehetra. Ary Paoly manao hoe fa izy no fihavanantsika. Rehefa malala amin'jery zany ty amin'ny krismasy isika de fantatsika tsara ny fahaterahan'i Jesosy tao an-tranon'omby, ny fanetretenan'i Jesosy tao an-tranon'omby. Jesosy zay nampiavana ireo magy zay avy lavitra, magenge tsy jiosy, ny magenge olon-kendry avy any antsinanana persiana no tonga ny ankohoka teo amin'ny Jesosy, manamarina itony teny faminaniana itony manao hoe izy no tadiavin'ny jentilisa, izy no tadiavin'ny jentilisa, tonga ny magy zay hafa firenena, hafa fiaviana, tonga nanatona any Jesosy ary mampiavana eo amin'ny Jesosy, tonga teo anatrehan'i Jesosy ny mpiandriondry, olo-tsotra tambanivohitra, tonga teo anatrehan'i Jesosy tamin'ny fotoanan'ny krismasy ny manam-pahaizana ny olona-ambony tahaka ny magy, tonga teo anatrehan'i Jesosy ny anjely izay pon'ny lanitra, tonga teo amin'ny Jesosy zany rehetra zany. Ny hevitry zany de zao tonga ny ankohoka teo amin'ny Jesosy ny olombelona zay rava ny fisarahana ary nampion'ny Jesosy mitsara ny lanitra sy ny tany, teo ny anjely, teo ny mpiandriondry, tonga teo koa mahakomatio, teo amin'ny Jesosy ny aona ny lanitra sy ny tany, rava le fisarahana lanitra sy ny tany, rava le fisarahana zay ny fandrafisan'ny olona maro samihafa. Ny krismasy de tsy afa-tsy akory fa fiantomboan'ny famitranam-pihavanana teo amin'ny olombelona sy Andriamanitra, fiantomboan'ny famitranam-pihavanana teo amin'ny tany sy ny lanitra, fiantomboan'ny famitranam-pihavanana teo amin'ny samy olombelona, ny jentilisa sy ny tsy jentilisa. Le afaka malala ny krismasy de fampihavanana ny hevitra voalohany. Ny krismasy dia fampihavanana ireo ny saraka, ireo ny fandrafy, ireo ny fampialina, ireo ny famono, ireo ny fankahala dia atambatry ny finoana any Jesosy tonga nofo tamin'ny krismasy. Zany afaka malala ny krismasy de vanim-potoana ny fifamelana. Zay mahatokany hoe rehefa tonga ny krismasy de tokony ho foana ny alahelo, tokony mahay mifamela ny mpiarabelona
satria efa tonga lay mpamonjy lay mesia lay zanak'Andriamanitra no nampiavana ny olona rehetra ary efa hoentiny zany mesia zany eo amin'ny hazo fijaliana ny korontana ny ady ny fifandirana ny lolo-po hoentiny ombony eo amin'ny hazo fijaliana trona vitsivitsy teoriana nahaterahana le afaka am'izao krismasy zao aoka hiezaka ny tsirairay ifamela aoka ny ezaka ny tsirairay ifandefitra aoka hiezaka ny tsirairay nisam-batan'olona nisam-pirenena nisam-piangonana nisam-pianakaviana hiezaka ifamela ifanatona miara-miankohoka amin'ilay Imanoela na lay Jesosy aza zay mpampiavana hotsika manao hoe eto Isaia mpaminany dia manondro an'ilay solofony Jese ho faneva ny firenena faneva ny fihavanana faneva ny fifankatiavana faneva ny fiombonana lay Jesosy aza ao am' Jesosy aza ao am' Jesosy Kristy tompo no miariary ny famotranam-pihavanana zany riavako malala atsangana am'izao krismasy zao am'izao taona amy farany zao atsangana ny faneva ny fifamelana atsangana ny faneva ny fifankatiavana atsangana ny faneva ny fanafoanana ny fifandrafia fa zavatra faharoa riavako malala seho ny ty faminany iny Isaia mpaminany ity misy manao hoe hitsangana ho faneva ny firenena izy faneva ny fifankatiavana ny fihavana ny fiombonantsika teo fa izao faneva ny fandresenako faneva ny fandresena ho resy ho le faminany Isaia mpaminany io hipoaka ny tanin'ny Filistina ny Israely handritra ny elo-dranomasin'ny Egypta ary ho foanana sehony tsara amin'ny andininy vitsivitsy indro fa hisy lalana voavoatra alehan'ny olony sisa izay miala vanisy haninjitra ny tanan'izy ka amely ny firenena jentilisa rehetra amin'ny andininy 7:10 ny faneva izay asandratra amin'ny fahaterahany solofony Jesosy de zao fandresena krismasy fandresena riavako malala ny hevitry ny hoe krismasy fandresena n'inona moa fandresena ireo firenena maro samihafa ohatra moa mazava ho azy aseho ny 9:10 hoe izavy zany firenena zany ho resy zany Asiry Egypta Patrosa Etiopia Elama Sinara Hamata sy ny sisa rehetra ho resy rehetra dia sariny fahotana sariny saminana izay naharatsy azy ireo firenena ireo zany Asiry zany herisetra zany Egypta zany sampy zany Elama Sinara zany faratsy mpitondratena zany Hamaty zany fitenitenena-pona teny maloto zany hoe lay fanevany firenena lay solofony Jesosy toy izao milaza hoe ho resy ireo toetra ratsy rehetra ireo ho resy ny fahotana ho resy ny fahotana Egypta ho resy ny faharatsiany Asiry ho resy ny faharatsy mpitondratena ny Patrosa ho resy ny fahalotona rehetra eto am'izao tontolo zao faneva ny fandresena zay no hitin'ilay solofony Jesosy riavako malala amy krismasy de fatatsika fa tao an-tranon'omby Jesosy niteraka ny tranon'omby milaza lotonge zany tranon'omby milaza tsy hoe fahatsorana fotsiny fa milaza loto ary dia midina Jesosy teraka le zanak'Andriamanitra tany amin'ny toerana nisy azy Jesosy zanak'Andriamanitra Jesosy tsy hoe tamin'ny androny Matio tamin'ny androny Maria akory voateraka fa Jesosy de efa zanaky ny ray talohany zao rehetra zao efa zanak'Andriamanitra talohany zao rehetra zao fa fahatongavana ho nofo ihany ny krismasy ary dia nanany zany fiandrianana na izy azy zany izy tany an-danitra saingy tonga de ty ambonin'ny tany teraka tao an-tranon'omby handray ny loton'ny olombelona hitafy ny loton'ny olombelona hitafy ny fiainan'ny olombelona zay efa toy ny biby ka ny raisy ny tompo hoan'ny tenany izany loto zany fahasiahan'ny olombelona izany fahabibian'ny olombelona izany toetra tsy mendriky ny olombelona zany noentin'ny tompo notafian'ny tompo ary ombony ao amin'ny hazo fijaliana
no zany fandresena ny ota, fandresena ny faharatsiana rehetra. Ny krismasy dia fiantombohany zany faharesen'ny ota, faharesen'ny fahalovana izany, satria ny oentiny tompoan'ny tenany zany fahalovana zany, ary oentiny ombona amin'ny hazo fijaliana, oentiny ombona amin'ny hazo fijaliana, oentiny ho alevina any am-pasana ary tsy hitsangana intsony. Afaka malala krismasy men'ny tompo antsika am'ty krismasy 5 de zao krismasy fandresena. Mahazo matoky isika fa ao am' Jesosy rehefa teraka ao am-potsika ity solofony Jesosy ity de zao mandresy isika. Atria mahatonga ny Jaona ny teny manao hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo, ho afaka amin'ny ditrany Egypta, ho afaka amin'ny herisetrany Asiria, ho afaka amin'ny abibiny Patrosa, ho afaka amin'ny sampiny Etiopia, ho afaka amin'ny ditran'izao tontolo zao rehefa ao am' Jesosy. Re afako hoy Isaia mpaminany eto, hitsangana ho fanevan'ny firenena le solofony Jesosy, hitsangana ho fanevan'ny fandresena, ny fahotana sy ny fahalovana rehetra. Mampitsangam-bola avako malala mijery ny fahalovana izao tontolo zao. Misy filozofa anankiray adiniko ny anarany nanazava ny hoe izao taonjato eny antsika zao dia ho mariny ty hanamarika ty taonjato eny antsika ty ilay antsoina hoe poste vérité, zany hoe vanim-potoanan'ny poste vérité iny adika zany, vanim-potoanany hoe efa any ambadiky ny fitiavana ny marina, hanjaka fotoana fanjakan'ny lainga ny taonjato eny antsika ny mpandinika maro ary porofon'izany ny karazana teny maro samy hafa. Misy voambolana vaovao tahaky ny teny hoe infocalypse, ny teny frantsay hoe infocalypse de milaza vaovao information, zay milaza vaovao lainga, milaza tsy marina isan-karazany, fake news isan-karazany. Tsy tahaka zany ko misy koa atao hoe infodémie, vaovao infodémie de fitambaran'ny teny anankiroa, information sy épidémie, zany hoe misy karazana vaovao lainga isan-karazany miparitaka ao anatin'io tambajotra io. Ary zany zavatra tsapatsika hoe miaina ao anatin'ny antsony hoe poste vérité tsika kehitriny, miaina ao anatin'ny lainga isan-karazany ny fiarahamonina. Saika tsy ao anatin'ny tambajotra ihany hitatsika fa zavatra mandeha ho azy amin'ny fiarahamonina kehitriny ny mandainga. Tsy zavatra ifampitezana intsony ny hoe marina, manaja ny marina, miteny marina, miaina ny marina. Toy ny marina hoe zany nge efa nisy foana fa am'izao andro ny antsika zao tena miariary mihitsy zany hoe tsy firarahiana ny marina, miariary zany fa dia toy ny lasa ny lainga indray aza notompoina. Mampatsiaro ny tenin'lay mpanao politika anankiray eny manaitra ihany ny teniny na de mpanao politika ary izy, ny teniny mombany hoe zao vanim-potoana zao izy antsony hoe Jean-Luc Mélenchon ny teny izy ndray maka tamina conférence nataony manao hoe zao vanim-potoana zao no anjakany antsoina hoe obscurantisme. Inona ozy antsoina hoe obscurantisme? Antsoina hoe obscurantisme ozy de zao lay finazana ny zavatra tsy marina ho marina, ary ny filazana ny lainga ho marina, ary ny filazana ny marina ho lainga. Zay ozy ny obscurantisme. Zavatra lainga lazaina marina ary zavatra marina lazaina lainga. Ary zany zavatra hitatsika rehefa koa malala am'izao andro eny antsika zao. Mividy zavatra PDP ro de PDP ny marika izay lainga. Mividy mieritreritry hoe to marika fitafiana, marika akanjo na marika kiraro na tahaka zany de zao lainga. Zavatra piraty ny filazantsika azy, tsy tena izy, zavatra lainga, misoratra fotsiny Nike fa tsy tena Nike io, misoratra fotsiny asa Jordan ohatra fa tsy zany io marika io, misoratra Adidas fa tsy tena Adidas io. Isan-karazany amin'ny fitafiana ary na de fanafody aza. Io paracetamol 500 fa tsy 500 ny ao anatin'io fa paracetamol 300 io. Lainga isan-karazany, ohatran'ny efa mandeha ho azy. Lainga avokoa amin'ny sehatry ny politika, amin'ny sehatry ny fanabeazana, amin'ny sehatra maro isan-karazany zao tototry ny lainga ny fiarahamonina. Zay mahatonga ny teny hoe poste
verité tsy mampaninona ny olona mihitsy ny mijery mifanatrika zao fa mandainga izy eo amin'ny fahita lavitra fa mandainga izy mikabary fa mandainga izy ary dia lasa zavatra iainany olona kehitriny mihitsy ary io tsy hoe tenitenenina ihany a fa zary fiainatsika no hoe ohatra hoe tsy miseho amin'ny endrika tena maha isika fa lasa endrika tsy tena izy no izy io tsika asa ohatra hoe rehefa manokatra compte amin'ny Facebook dia compte fake tsy tenenao ny sary eo tsy sarinao fa sarinamboarina nolokona na ampiasana photoshop eny be dehibe ny zavatra tsy eny na de hatramin'ny hotanantsika raha tsy ho tena izy ny volontsika tsy volo tena isika be dehibe ny fisian'ny intelligence artificielle de miova lasa tsy tena isika no miseho lasa zavatra tenitentina hafa no eny amintsika ny toetratsika tsy tena ilay toenatsika ny asehontsika araka zay mamarina ny teniny le mpandika fiarahamonina hoe zao andriny atsika sao antsoina hoe post vérité any efa any ambadiky ny marina fa zavatra efa lasa miaina ny fiarahamonina kehitriny tonga amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe mitandrema fa misy efa miaina ao anatin'izany fotoana zany any am-parany any zay sady voafitaka sady mpamitaka no fitahana ary zany zavatra hitatsika vanim-potoana kehitriny ry havako malala soa fa tonga lay faneva ny firenena lay faneva hampianatra atsika ny lalana marina ao am' Jesosy rehefa ao am' Jesosy de zao afaka am'izany fatorany zany ataotsika hoe poste vérité zany ao amy tompo isika mianatra ny marina ary eo amy tompo isika de zao anana fanetretena hanao ny marina ao amy tompo isika mandresy izany fahalovana izany ao amy tompo no hanafahana atsika am'izany herisetra ny fahalovana izany satria manana ilay faneva ny firenena de Jesosy fa fahatelo zato faranotsika manao hoe Jesosy izay faneva ny firenena Jesosy lay solofony Jesosy zay mitona atsika atsiaro ho krismasy fampihavanana krismasy fihavanana fampianatra atsika koa ny krismasy fandresena fa ny fahatelo farany de zao ity faneva zay aseho ity zay solofony Jesosy eo andiny ny fahavolo teo dia mitona atsika hibanjina ny fanevan'ny asa ny fanevan'ny asa zava-dehibe ny havako ny hoe ny krismasy fanaovantsika asa tsara hitatsika ny eo andininy vitsivitsy io izy manao hoe isy lalana voavoatra halehan'io olony sisa asa isy vina vaovao isy fikasana vaovao zay le hoe lalana vaovao isy nofo vaovao isy fikasana vaovao isy faniriana vaovao fa tsy hijanona ao anatin'ilay fahalovana tsy hijanona ao anatin'ilay faharesena fa hitondra fandresena vaovao Jesosy hitondra fiainana vaovao lay solofony Jesosy lay krismasy ary de zao lasa anana fikasana vaovao sika mitondra fanantenana ny krismasy rehavako ny fahaterahan Jesosy tao an-tranon'omby tsy faharesena akory ny fahaterahan Jesosy nitafy ny fantratsika tsy faharesena akory fa fanantenana satria efa noentin'ny tompo noentin'ny Jesosy ny mahakivy rehetra ny enatra ny fantrana ny fahalainana ny tsy fisina zay ny dikan'io tranon'omby io de noentin'ny Jesosy io ka afaka manofy fiainana vaovao sika afaka manofy fifaliana vaovao afaka manantena fiaina vaovao raha mijanona amin'ny toerana misy atsika io ihany sika fa tsy teo ny krismasy de zao lasa voafatotry ny fantrano voafatotry ny tsy fisina ny aretina fa sofa teo ny krismasy tonga Jesosy tonga namonjy tsika hoe ny filazan'ny Jaona azy manao hoe ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamitsika nonona ho fanevatsika nonona ho tafitsika nonona mba hanome atsika fiainana vaovao sy fikasana vaovao asa vaovao faniriana vaovao rehavako malala am'izao krismasy ny taona 5 amby roapolo sy 10 zao ara dia engane
hiova ny fijerinao, fa teraka Jesosy tao am-ponao, fa mpamonjy ny teraka ho anao anio tao an-tanànan'i Davida de Kristy tompo. Teraka ao am-ponao izany meanao fikasana vaovao, ka lay fo nitoeran'ny fifandrafina, lay fo tsy madio, lay fo kamo, lay fo malaina, lay fo zay hitoeran'ny tsy fahamarinana iny de zao no dioviny tompo, nosasan'ny tompo, ary manjary fo manana fanantenana, fo manana fikasana vaovao. Fa ny tenin'Andriamanitra aminao, tonga lay solofon'i Jesy izay hitsangana ho fanevanao, ary ny fitoerany de ho voninahitra. Vavaksika, tonga hosoranao zay no ny amin'ny soatra masina zay manome fanantenana anay fa ny krismasinay dia krismasy fihavanana, fandravana ny fandrafesana, fandravana ny fifandrafesana sy ny fifampialonana. Ny krismasinay krismasy fandresena, fandresena ny fahalovana, ny fitiavan-tena. Ny krismasinay de krismasy fiainam-baovao, krismasy ny fikasana tsara. Saotra tompo am'ty zoma ity de mitahianay mba hitoetra ty amponay lalandava ny fifalian'ny krismasy, ny fandresen'ny krismasy, ny fiadanan'ny krismasy, de ataovo anay ny faly manaraka anao, manompo anao, mitia anao Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa afaka manankina ny fiainany mandrakariva eo ambany fahasoavanao zay, de anao zay solofon'i Jesy ny tafinofo mba onina aminay. Misaotra Jesosy. Amen.